Ndray mba fa makasika ny vaovao ny fifandraisan-davitra ny onatetsy amin'ny birao fiasan'ny ministry ny poste tetsy Antaninarenina ny ministre Rakotomamonjy ny Patraiky teo ihany koa ny tale général lefitry ny Téléperformance France ny ity fifampiresahana ity dia ahafahana manomevahana ireo tanora iroso ao anatin'izay sehatra ny fifandraisan-davitra izay. Amoron'Antsarivo ao anatin'ireo volana izay ifandimby atoato io ny vina napetraky ny Téléperformance Madagascar. Isan'ny songadiny izany nandritry ny fitsidiana ara-panajana nataon'Andriamatoa Jean-Rémy Martinez tare général lefitry ny Téléperformance ao Frantsa izay mandalo eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Anisy ministry ny poste Andriamatoa Rakotomamonjy ny Patraiky tetsy amin'ny biraony etsy Antaninarenina. Fotoana na ahafahana ny resaka ireo tanjony Téléperformance izay mifanaraka amin'ny tanjon'ny ministera raha teo. Nandritra ny fivorimbean'ny mpamatsy vola na ny CBI tany Paris koa dia efa niresahan'ny ministry ny poste ary napetrany hotetika salaram-pameana ny fametrahana sekoly mikasika ny fifandraisan-davitra amin'ny mpanjifa mba ahafahan'ny tanora malagasy mahazo asa. Iara-iasa akaiky amin'ny Téléperformance araka izany ny ministera piahy amin'ny fanatanterahana izany tetika asa izany. Fantatra nandritry ny CBI hatrany fa nanokana famatsim-bola mitedina 90 tapitra ariary ny Vision Madagascar na VIMA ahafahan'ny Téléperformance manitatra ny fototra afitrasany ao anatin'ny 5 taona.